mety matanterantsika hoe inona mahatonga ny gasemainy be ina amin'ity fanontaniana ty androany hoe maninona tokony ahatra ve ny kristianina. Rehefa misafidy loahevitra zay fampianarina dia mijeran'izay miezaka satria gasemainy mamaky baiboly miezaka izay mitady hoe inona ny fomba famakian'olona baiboly anoany izay tsy mety na izay mampiady hevitra indrindra. Dia nanao constat zany zay mijery fomba famakian'olona baiboly dia tena misy kristianina maro tokoa hevitra fa natao ho an'ny kristianina fantrano. Zava-misy hitatsika eo amin'ny manodidina atsika eto amin'ny firenentsika misy karazana fisainan'olona kristianina betsaka lasa ohatrany tsy maintsy tafieritretra izy hoe ohatran'izay ihany zany tsika mafety kristianina tsika dia mahantra sady hitatsika rehefa avy eo ao amin'ny baiboly koa ohatra misy angalatra ohatra masina milaza fa ratsy ny manan-karena dia tsara ny mahantra. Dia izay nahaliana eto amin'ity fanontaniana ty ako oza hoe tsy maintsy resantsika ao gasemainy be dia izay ny andron'ny loahevitra androany. Misy kristianina ny hevitra fa tsara ny fahantrana na farafakely ratsy ny manan-karena be mila tapahana amin'izany fanana-bola sy fananana arena loatra zany tsika. Ohatra vitsivitsy reto farak'izay ohatra vitsy reto fa betsaka izany manao veu de pauvreté ohatra ny moanina inona moa moanina ny tely gasy fa moanina dia rehetra izay nisafidina dia hisitaka misaraka amin'ny fiarahamonina mihitsy izay natombona voalohany moanina amin'izao moa misy efa any amin'ny vila fa ny moanina tena ny fiatomboany dia tena hoe any monastera zareo zany le any an-tendrombohitra be reny dia any izy tokana tsy mipetaka amin'ny mpivarotra tsy mipetaka amintsika saravavimahoaka zany fa manokantena dia eo amin'ilay fanokana-tena itsy hoe manokana tena manandriamanitra mihitsy fa manao any antsony hoe veu de pauvreté karazana fianianana fa hanaiky antsitrapo tsy haina ao anatin'ny arena. Zany hoe na raha manana havana moanina zany nareo kahitanzanareo sakafo be izy zany sy hoanina raha menareo voly izy dia zarain'zareo monastera ao fandehanana le monastera. Izy koa natsona ohatra hoe le père du désert ny aina tokana tanatany-hevitra sady mandany fananana arena materialy fa ankoatran'izay ihany koa kristianina be lasa tsy maintsy tafihevitra hoe natao an'ny kristianina be mifahantrana. Fa ahoana tokoa zay baibolitsika vatritsika zao tia dia misy andritsotra masina milaza fa ratsy le manan-karena. Atao matitoko fahena zao ohatra aza miala rena ho anareo aty an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra fa izay toerany arenao dia azoko ny fonao. Tsy misy olona mahay manompotompo roa fa hoalany ny ray ary tiny ny ray ao ombany ny ray ary amavony ny ray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoany anareo ary amin'izany aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy any ampy ho amin'ny andro iray ny ratsy miseho aminy. Ko nahoana Jesosy Kristy izy tena mihitsy zao io teny hoe aza manambona arena ho anareo eto an-tany misy mpangalatra io misy kalalao mikiky io sotr'izany na mamaky any fotsiny tsika efa tsy maintsy voatery kely mandinika ny hoe za te hanangovola ity dia mety amin'ny tompo. Ohatra ray hafa ny lioka tompo fahentina tena hita hoe gravy ty mbola hoe aza manompo mamona fahento misy mihitsy hoe ary nanompo masony tampiana Jesosy ka lavaka hoe sambatra ianareo mahantra sambatra hoy ny mahantra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra sambatra ianareo nona ankehitriny fa hovokisana ianareo sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Le fizarana nataon'ny faly teo zany le karekare be lehibe iny le sambatra zany le eto le teto amin'ny sisiny teto sambatra ianareo izay mahantra to vertu to zavatra tsara ho atsika to soatoavina zany fahantrana ke zany tsy tena lasy raha ny baiboly no jerena
mety arabe zany mahatro dia tsy mety ny manan-karena. Ao mbola hijery antsika aletiko bebe kokoa isika. Jakoba toko fadimy ianareo manan-karena. Misy manan-karena dia varao zany ianareo manan-karena. Mitomany sy midradradradra noho ny fahoriana izay manjo anareo. Ny arenanareo dia efa simba ary ny fitafinareo dia efa lany kalalao. Manao karazana fomba filaza masaka zany eto avadin'le izy. Ny tena marina ny mpanan-karena tsy simba ny fitafiny tsy lany kalalao zany zay mozorofotro fa le izy te hanindra le hoe nanao manan-karena mizesta zavatra nanareo fijery tompo an'iny ohatra zao fa simba ny fitafinareo dia lany le arenareo dia simba ny fitafinareo dia efa lany kalalao. Ny volamena sy ny volafotsynareo dia efa arafesina ary izy arafesina no vavolombelona dia ampanganareo sady adany fonareo tahaka ny afo. Namory arena amin'ny andro farany ianareo indro hitaraina ny karamana izay azonareo mpiasa ijinja ny taninareo. Ny tokony tolokon'ny mpijinja dia tonga any am-pody sofin'Andriamanitra tokony zao rehetra zao. Ny aina tamin'ny fiadan'ny tetỳ ambony tany ianareo sady nanara-po tamin'ny fahafinaretana na fafinareo toy ny nafahinareo toy ny amin'ny andro famonoana biby hoanina ny fonareo. Nanametro sady namono marina nareo ary tsy manohitra anareo. Fa ilay ititsika sy vileto dia hoe ianareo manan-karena mito manisy midradradrany ny fahoriana izay nandoanareo. Noho io antony io dia bitsaka ny kristianina tsy maintsy tafietreritra. Na tsy tafietreritra izy hoe raha tsy manan-karena tsy maintsy tafietreritra ihany izy hoe za manamo-karena ty to tsy dia d'accord ny soratra masina. Ozy ty moa anisan'ny soratra masina malaza indrindra fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra ho ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavidy ny ala tamin'ny finoana ka nanidina tena ny tavimalaehibe. Izay rehetra izay fisainana kristianina moanina izay andalatra ohatra masina vakina to manindraindra ny fahantrana sy manandratra ny fahantrana sy manetso ny mpanan-karena zay indraindray mahatonga ny zany hoe plutophobie. Fa misy teny anankiray anarantsika zany androany voaketo inona zany hoe plutophobie. Natsona hoe phobie aloha dia tahotra tafahoatra. Isan'arany zao hoe mbola matahotra ranomasina talasophobe. Ohita ranomasina izy dia misy totorana. Fa ny plutophobie dia tahotra ny arena. Ataoko amin'ny teny frantsay aloha fa mahita anazy hoe la plutophobie désigne la peur de la richesse et les personnes qui en souffrent peuvent éprouver de la méfiance envers les individus fortunés ou craindre de devenir riches elles-mêmes. Cette crainte peut même les conduire à saboter leur propre opportunité à réussir financièrement. Révoltage de taf à tafis, saboter une bonne taf, ça tient plutophobe. Il n'a pas tout gagné plutophobe. Christian, vous allez le savoir, parmi les plutophobes, nous, mystique Christian, formatique Christian, c'est là, c'est plutophobe. Nous, nous, faut que nous ayons un et ça fait tout à l'heure. Les arbres ont été gâchés, les formalités. Le plutophobie dia tahotra ny arena zay tena malaza indrindra sady matahotra ny arena izy dia le olona tratrany io zany dia lasa manana fanahina méfiance tsy matoky an'ireny olona mpanan-karena reny sady matahotra ny tena ny hanan-karena izy. Dia rehefa te hanan-karena mahely izy ao anatinao hoe tady hanan-karena zany dia mila ataoko zay tsy hampanan-karena lahy satria ratsy le manan-karena. N'existe izay phobie izay ary azo antoka fa ny ankamaroan'izareo dia mila religieux. Ny olona manaraka fombafomba mpivavahana na misy antratra ny plutophobie indrindra. Ny olona tsy mino an'Andriamanitra tsy na alahy na budany. Ny olona tsy mino an'Andriamanitra tsy sisy atahorana zanarena zany fa en une fois. Fa ireo olona manana principe miankina amina être supérieur, miankina amina Andriamanitra anankiray ao ambony ao dia tratra ny plutophobie matetika. Ny kristianina ve plutophobe na ataoko tsaratsara koa le fantanena hoe
somary natsona ho protophobe isika kristianina araka ny fahitantsika teo a fa ny valiny a tsy atao torolava be izy fa toerana fotsia tsy natsony ny baiboly ho protophobe kristianina ny anaovantsika anazy a le andalatsoratra masina rehetra ny jerentsika teo ndao hoe tidena tsara zay navoaka fotsiny izy teo a fa tena mampianatra be le andalatsoratra masina reny a ohatra matotoko fahenina hoe rasina rena de natsona andosoka izany hoe manakarena isika ny matotoko fahenina de miteny hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany misy karazana sarafesina manimba raha mijanonareo fotsiny zany efa makintsika le izy aza asina nyty 20-21 ty efa tonga de protophobe misy aza manambona misy aza manokatra contempariny aza manao investissement aza mianatra ina moa ny anarana izy ty gestion financière intelligence financière antsika miteny zao tsy haiko misy antsika rehetra le fa antsika miteny zao de betsaka ny olona mandray ny intelligence financière ho avy amin'ny devoly devoly ny intelligence financière fa ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona sady tsy mahita tamboly tsy te hitady vola sy ny tarana fa verset 19 no namakiny de tsy mitoizany ty fa ny tena tanjony Jesosy Kristy ao amin'io ity verset 21 ty izay milaza hoe aiza no ifantohany fonao andiny faraiky amroapolo fa izay toerany harenao de hoany koa ny fonao tam'zavorakekely amakiny de tsy azoko mihitsy satria ny hita koa ny logika adina de izay toerany fonao no misy ny harenao hoe aiza ny foko atry hoe any amin'ny tobila ny foko de tobila zany ny arenao any amin'ny vady zany ny foko de ny arena ho anaty vady fa manino izy navadika Jesosy Kristy ohatran'io ny harenanao samy manana ny définition-ny arena ny hay zany de izay vo makany ny foko le fomba fijery mihitsy misy fomba fiteny misy teny Jesosy Kristy hoe raha ratsy ny masonao de maizina teranao ray manontolo le perspective le fomba fijery inona ny arena manampy de any ny fantohan'ny foko ity matotoko fahenina ity zany tsy manindraindra fahantrana koa tahaka netatsika any amin'ny andalatsoratra masina hafa hoe beda soratra masina isika rehefa tsy miasa asika misy koa teny hoe alaviro ny rahalahy arakaraka ny fadikateny moa izy fa misy hoe alaviro ny rahalahy mikorotana dika le izy zany le mandeha tetitetytrano de manakamiakaka vary any amin'ny olona de ny fahantrana de tsy vertu fa mila manaiky sika hoe ny soratra masa de mampitandrina foana ny mpanakarena satria mora azo ty rena ty zany fony tsy misy olona mahay manombo tompo roa fa hoala ny ray de ny ray nytiny ombany ny ray ary mamavoly ny ray tsy mahay manombo an'Andriamanitra sy mahona iray ihany no mibano anatin'ny fontsika nakiray ihany na ny ten'Andriamanitra torina any amin'ny tsipino mahatonga ny tsipino betsaka tsy mety lasa converti koa ny de le tena Jesosy Kristy le tsilo misy vola afafy amin'ny tany be tsilo na mokely ihany zany le izy fa de fanahinany amin'izao fiaina zao ny réel zao fiaina zao mahatonga ny ten'Andriamanitra tsy intéressant satria fola misy fa misy zavatra mioccupe ao de ny arenany no anisan'ny mioccupe an'izy fanahinany amin'ny apitso fa tsy mijanona eto amin'ny andiny fasiva be folo sika mamaky alo raha zany protophobe aza atao sampy ny vola zay zany lesy fatsoatsika ty matotoko fahenina ity ny matotoko fahenina koa tina andiny farany ary am'zany aza manampy ity le teny manandanja indrindra eo raha le afatra ty Jesosy Kristy amtena aza manahy ny amin'ny apiso anareo fa ny apiso anany azy ampoanareo ampoany andro ray ny ratsy miseho amiko ny afatra zany hoe tokony anala ny fanahitsika ny fahatokisatsika n'Andriamanitra sika zay milaza fa mahatoky an'Andriamanitra io zany mbola tsy afaka ihany le hoe ino aloany tarapisy de tsy tena mahatoky tsika miny tsy tena mino de ino tian'Andriamanitra misorona any anatitsika ny loka toko fahenina roy sika ohatra hoe tamin'ny namalelo voalohany tina anisan'ny ohatrany tena manahirana indrindra
satria ataoko karaha izy hoe sambatra ianareo mahantra misy olona any ka tena fa dialovana be dia mety hoe manokatra baibolina dia ampahiny tena zany sambatra fa vaonezanytsika ny lokatoko fahenina dia bakitoko fadimy any atao teny ray ianareo fa penina samihafa manoratra anazy. Sambatra ny tena marina dia le fahasambarana ato, le sambatra ianareo mahantra sy le mahantra materiel fotsiny zany, fa ilay olona mahatsara mahafantatra fa mila an'Andriamanitra. Ino moa ny tena toetoetra ny olona zany mahantra zany? Ny mahantra dia olona mila miankin-doha, olona tsy mahafy be, olona animo izy teo iondrika. Zany hoe tsy olona manindraindra tena hoe za mahavita azy. Ny fahantrana io zany dia tsy fahantrana hoe ara-batiteny fa mahantra am-panahy. Ao anatinao izy mila an'Andriamanitra. Tsy manana ninina tompo, ianao ny ananako. Izay olona miteny an'izay mahantra resahana eto. Dia azavaiko koa zato sambatra nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Le nona resahana eto zany sambatra ianareo nona kehitriny dia tsy dia tena leny namakabe hoe le sambatra teny Jesosy Kristy. Tsy narobe folo mbola tsy sakafo dia sambatra dia tsy ino fa inona ny manonanao ao. Jereo natao fonao ao hoe nona ino ianao mangenona sy mangetaheta ny fahamarinana. Dia ty zavatra teneniko foana ny zandrikely izay miresaka momban'le hoe mitazana tompo izay nona sy mangetaheta fahamarinana vavaka tsy maintsy varian'Andriamanitra 100% azo antoka zato isan-jato dia vokisana foana ny olona mangataka amin'ny fanamasina. Ny vavaka mangataka trano amin'Andriamanitra dia possible izy, possible tsy mahazo. Ny vavaka mangataka ho afa-panadinana, possible tsy afaka ihany. Fa zavatra tsy possible mihitsy dia ny hoe mangetaheta fahamarinana ianao mangataka amin'Andriamanitra fanamasina dia tsy mahazo, tsy possible zany. Na ozy Jesosy Kristy hoe na ianareo zay ratsy tsy mahay manao an'izany hoe mangataka mofo le zatra koa dia ino moa le ameny dia vato nomenao anazy mangataka trondro dia biby lava hoe nareo zay ratsy ara tsy manao an'izany ka mainka le Andriamanitra raha mangataka ny fanamasina le dia tsy amine mandeha foana izy. Sambatra zany ny olona mangetaheta sy fahamarinana mahasambatra anazy satisfait ny anomanina. Sambatra mangetaheta ny anao dia tsy maintsy vokisana. Dia eo zany le tenen'i Jesosy Kristy eto tsy maniraka atsika andro avelo izy eto ara-materialy. Tsy maniraka atsika ny ten'Andriamanitra hoe alaviry tanteraka izany hoe kajo vola mianatra amin'ny tatabola, fa maniraka atsika izy hoe rehefa manao an'izany ianao inona ke tena tajinao, inona tena mahalonanao. Dia ny Timoty voalohany toko faharoa ambin'ny fahafolo tena mamintana anazy hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, tsy ny vola. Ny vola tsisy aina ao anatiny, tsy misaina ny vola, tsy dia voly ny vola, tsisy fanahy, tsy dia olo ny vola. Ny fitiavam-bola isika ny problema zany fa tsy le vola. Ny vola no ny fidarana rehetra saotra rehetra, ty micro-resako, ty trano, ty video izay tsy voly tsara. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Zay tsy ny vola. Koa ny sasany izay fatra-pitady tsy indrina zany ty rehefa mamaky amin'ity andalan-tsotra marina ity. Fatra-pitady zany dia efa voavily miala tamin'ny finoana ka manidina ny tenany amin'ny alahelo be. Fa tena alahelo be tokoa ny zany hoe fatra-pitady vola any no alefanao ny fanantenanao rehetra, ny espoirinao rehetra, ny andro fifoazanao marina dia eo fily ny vola ho azy koadoany arakaraka ny vola miditra aminao zany ny amfahinao, arakaraka ny circonstance, arakaraka ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao zany hoe fatsaka manao ohatr'izao zany ny amfahinao miaka midina. Na tsy maintsy fa ny afaranao anao kolikoly, ny afaranao anindry ny hafa, ny afaranao Jakoba toko 5. Eo marika Jakoba toko
fadiny gasy mamaky baiboly tsy ty zany no anapatsika anazy hoe mitomania nareo manankarena sy ny tariny fa ny antony terenany ity dia ity indro mitaraina ny karamany izay azonareo ny mpiasa ny jinja ny taninareo fatra mpitady vola ianareo makaiza ny fonareo manitotoko faheniny rehefa makana fitiavam-bola dia tsy makana fitiavana olona rehefa mampiasa olona ianao dia hazovoninareo ny mpiasa ny karama zany saroanao na alohanao fa kelikely na manao recrutement dia tsy mijery akory ohatrina hoana zany tokony karama any amin'ny tolotra sy tinady miasa zany karamanao kely ny olona dia tao Madagasikara koa naiky foana izy satria sy tsisy asa dia izay tsy fahamarinana vokatra fitiavam-bola zay no teneny Jakoba eto hoe mitomanika tsy mahasambatra zany mitolokony fijinja dia tonga any am-pody sofin'Andriamanitra toko zao rehetra zao hitan'Andriamanitra ireny fanitsakitsahana zon'ny olona ataontsika ireny rehefa manam-bola isika ny aina tamin'ny fiadan'ny tety ambotany nareo sady narapota fahafinaretana na fainareo toy ny amin'ny andro famoana biboanareo ny fonareo azonareo mety hoe ohatranana amin'ny abatoara zany miandro fotsiny anareo mpanankarena io fa mbola hoavakareo ny tsy mety nanamety sady namono marina ianareo ary tsy manohitra anareo izy olona sans défense zany no ampizalinao satria manambola ianao tsika rehetra manana mpanampy dia fa miteny ny mpanampy surtout izy avanomanovoatra zay indraindray dia eo amin'ny telotelo volana eo vao hainy mandra le sakafo loko isabeliny fa dia vao tsika mampiasa anazy automatika ho an'ny fon'olombelona anyfontsika indraindray dia hoe zany mandovola zany tokony asa dia tsy esorinao daholo ny maha-kristiananao ny fotoana eny fanitsakitsahana ny hafa zany no olana eto fanitsakitsahana ny hafa fa tsy miteny akory io hoe rehefa manan-karena dia mitomany zay nao le plutophobie na hoe rehefa tady anan-karena dia ajanoko le izy tena tokony ataontsika zany tsika le karekarena ataon'ny faly rehefa mitombo zany narenanao dia ina nataonao dia mizara le mizara io tsy voatery afaka zay hoe manam-bola dia zaraiko manam-bolona oatra kosa fa le mizara io koa ny misy olona tsisy asa mahafantatra olona matora mitelo maraina miasa be oleo dia hoe analany ny karamany dia mitady namana hafa izy zay tsy miasa mba ataony daholo izy zareo mamotena toy zay diena le karamany misy an'izany any any koa misy olona efa manana mihoatra izy zany ataontsika efa manatrano izy voalohany zeramany isabolana zany mitafy tsara mianatra amin'ny sekoly tsara zany manarina tsara dia iny ambony be iny tsy hay hoe atao inony fa misy anarana rehefa tena zava tsy nataoko teto le anarana izy fa manatona teo rien misy karazana manana zay izy ampiasaina karazana avalisy zany isaky ny malahelo ely izy dia mijery am'le compteny fa investir misy anarany zay misy anarany zay hoe jerijery amin'ny compteny iny izy rehefa malahelo zay fahafinaretana izy tsy hoe nanangana business tary dia nampiasa olona tsy niinvestir izy zany dia zay anisan'ny loza teraky ny fitiavana nykasakarenana daholo zany rehetra zany dia mila asika fa ny baiboly zany dia izay problème fa tsy ilay arena en soi dia mila asika ihany koa hitatsika anaty soratra masina tadiditsika foana fa zava-dehibe ho an'ny soratra masina ny asa sy ny fahaleovatena ara-bola l'indépendance financière andona raisa reny raha lelaka hitambanavadany lasa noforay le andona raisa reny zany le indépendance financière zavatra efa vokatra ny fahotana le hoe mialana tranoray aman-dreny ko fa mbola iny zany efa vokatra ny tontolo iainantsika efa tsy mety efa vokatra ny fahalavona fa ny tena marina rehefa mitokantrano rehefa mamelona vady aman-janaka dia indépendant financière dia indépendant io zany tsy miankina amin'olona zavatra miditra vavako
tsy manatana akory ty zavatra teneniko hoe misy fanampiana natao hoe exercice ho fampianana ny fitiavatsika ihany koa le hoe misy raha langa indray a latsaka kely raha tsy misy an'ireny dia tsy anatra raha tsy misy an'ireny dia tsy anatra anome isika raha tsy misy an'ireny fotoana sarotra ireny fa na dia zany a le principe biblika kosa dia mipetraka foana le hoe fahaleovan-tena ara-bola dia important. De Thessaloniens 3:10-12 fa folo mbola teo aminareo ihany aza izahay dia teny entitra ileteletena asika koa teny miteny entitra taminao hoe raha misy tsy mety miasa dia ao miaraka tenantsika ankisinana principe mipetraka zany zay raha misy olona tsy mety miasa dia ao ankisinana sika olombela dia rasan'Andriamanitra hiasa nivokatry ny fahalavona tany amin'ny Genesis 1 dia tsy miasa fa le asa mandreraka fa le asa mahatsemboka fa le asa mahakamo zay nivokatry ny fahalavona fa tsy le asa benediction avy amin'Andriamanitra. Renay mantsy fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa koa fa vezivezy foana amin'ny raha lany ain'olona tia tsy indépendant financière mety kilotra any amin'ny olona any satria tsy manana tsy miasa izay manao toy izany no didinay sy anatinay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara mpilaminana ka hihinana le azy any antsoina ho an'izay natsika kristana hiasa tsara ampilaminana ka lomatsara ianao zany fo maraina fantatrao fa misy atao ianao azoany dia miasa nao ao tsy fanameloana an'ireo mitady asa ity so dia misitsika any hoe mbola tsy mahita asa fa efa anananao le principe raha efa ao anatin'izay mitady asa zay anao zany a dia mankatoa an'io didin'Andriamanitra io anankiroa zany didin'Andriamanitra mila petaka dia le matoky an'Andriamanitra tsy manahy ambitso io sana miasa ny extrême anankiroa zany existe foana any misy olona miteny fa matoky an'Andriamanitra dia tsy miasa any misy olona miasa be satria so dia fantany eto ity anankiray ety ty dia miasa be so dia tsy velona dia tsisy ao anatin'ny sainao zany tsao tompo hoe avelan'Andriamanitra izy Andriamanitra nefa niteny hoe aza alefa ny fitiavam-bola ny fonareo fa zahay fa niteny hoe zany tsy am'foy na angaoanao akory dia eto ampivoany eto zany sika no mipetraka sajerekana tsara eto ampivoany eto zany sika no mipetraka sady tsy manahy isika re vao miasa sarotra le asa misy doutao hoe mety hovelo le asa tsy haiko tsy manahy fa tsy makata amin'ny extrême ray koa sika hiasa betsika satria zay tsy miasa tsy mitsapian'Andriamanitra fahasoavana ny asa dia fahasoavana koa le tsy fanahina ialana zany le tsy mety miasa ialantsika koa le miasa satria sao dia tsy tian'Andriamanitra na sao dia tsy mpiana ozy no avolana dia toko fahenina dia faranenina katramin'ny folo hoe mandehanany amin'ny vitsika ry ilay malaina dia ny io fanao no kabaindre tsy manana komandy na mpanaramaso na mpanapaka izy nefa mambory ny anina amin'ny fahavaratra ary manangona ny fihinany amin'ny fararano mandra-paoviana no mbola handry ianao ry ilay malaina raha oviana no mifo amin'ny toromasonao ianao mbola ntory kely any mbola horenita kely any ary mbola hanohan-tena kely atory dia ho tonga tony pirenenanyelanao ny fahantrana ary ny fahasahiranao dia mitony jola roko fiadina dia andarasotra masinantsika tiany izy fa natombo fiaton'teny hoe andehanany amin'ny vitsika dia jereo ny ataon'ny vitsika dia miasa be sady miasa en société voilà nature mihitsy zany a no foron'Andriamanitra hoe misy zava-manan'aina velona satria miasa zay no naturel tsy naturel zany hoe velona ho azy eo tsy misy ataon'ny famoronan'Andriamanitra fandanjalanjaka zany no angatahany soratra masina ho atsika équilibre biblique dia tahaka izao hoe ampanalaviro zava-pona sy ny lainga aza manome ahy fahantrana na arena aza mena fahantrana dia aza mena arena mozy le mpanao oabolana fahanao amin'izay anjarahanina sahaza ho ahy dia le fahatokisana ny tompo hoe Andriamanitra zany mamanana dia le sahaza na nomeny
fandao voky a dia andafika iteny hoe iza moa ny tompo rehefa voky tsy mahatsara mivavaka rehefa manan-karena be rehefa manana ny antony dia ohatrany hoe any sécurité anao ary andao raha tonga mahantra kosa nefa zareo misy koa problema mahantra koa dia zao angalatra ka anamavo ny anaran'Andriamanitra samy manana loza mitatao aminy zany ny olona miankana be aminarena ato miasa mafy be investira etsy dia ny loza maniny zany dia fafa-tsy kelikely ao kristiana be rao tamin'ny voalohany fa nitombo le arena no fafa me manjavona anatin'ny sainao zany hoe fahasoavana kelikely fahasoavana ny arena fahasoavana zavatra rehetra fa rehefa mahatra be koa dia hanamavo ny anaran'Andriamanitra azabe anabelara tompo ahina moa ny antony vamahana zao olona tsy mpindray sytara ny olana zany a dia mifontsika foana tsy manana olana amin'ny arena zany Andriamanitra fa manana olana amin'ny fontsika eo ampovoan'ny arena eo l'équilibre biblique zany ny idolâtre de l'argent ny glorification de la pauvreté tsy manompo sampotsika tsy atao sampo ny vola fa tsy omena voninahitra koa fahantrana tsy tsara ny fahantrana ho an'ny soratra masina zay zany raha matadika zay atsika dia fa tsy folisanato lesina androany hoe tsika moa tsy tsara ny fahantrana tsy indraindraina natao misy andiny soratra masina milaza zany dia tsy zay nylazany andiny soratra masina pas de glorification de la pauvreté indrindra moa am'izao misy an'le hoe évangile de prospérité tsy am'izao mizany rehefa ela be dia filazantsara fanana-karena zay teny hoe makanetsy aty atao zao vavaka zao mandatsaka ampahafolo karena na mandatsaka zao hoan'ny paster ho an'ny fiangoana sotrany dia hotahin'Andriamanitra ara-vola be dia tesitra be tsika amin'ireny fampianarany ireny fa ny olona extrémiste ny olombelona no fo izay tsy équilibré dia manohatra zay filazantsara fanana-karena zay tsika indraindray alaim-panahy an'le voninahitra ny fahantrana satria namen'olona voninahitra loatra ny arena aty dia isika le tsy maka izay équilibre zay dia le fahantrana zay zany no indraindraina tsy mitory filazantsara ny fahantrana koa itsika ka ny filazantsara nisy misy olana rehefa filazantsara sady tsy filazantsara ny fanana-karena tsy filazantsara ny fahantrana no tsy filazantsara ninina fa filazantsara Jesosy no toriana Jesosy Kristy maty manao teo amin'ny azo fijaliana mamafa ny hery koa rehetra raha mino anazy anao dia sololy ho fahamarinany ilay fanameloan-tena ao anatinao izay ny fahasabarana izay no fangetahetana tadiavin'Andriamanitra ao anatsika donc faranako sadiny ahy mety fotoanako tsy milaza ny baiboly hoe tokony mahantra ny kristiana ty tokony ty zany fafana tsy hoe tokony mahantra ny kristiana manana ohatra isika eto am'izao toizao misy kristiana tena manan-karena tsy tadity koa ny anarany nagany izy tokony le société na tracteur be reny izy izy zay hitako tanaty article anakiray zay fahamarina moa tsy afaka tena confirmer fa nisy article anakiray zay tena hoe io zokio sy folisan-jaton'ny arena zany meny mba navata zany le ampahafolo karena no folisan-jato am'le izy no iainany fa i folisan-jato mbola betsaka lavitra no mpanakarena indrindra tamitsika fa misy fa ny financement mpavokany ho an'ny mission eran-tany raha olona converti nampiasa ny volan'io nazoka tena efa betsaka misy kristiana mpanankarena miexista izany misy kristiana mitady vola misy kristiana mahazo vola betsaka ary misy sanjaro zany zava-dehibe ny asa sy ny fahaleovantena ara-bola araka tenany Paoly tao efitra mahasetaka aminareo teny hoe alavirony raha lamanao an'izany dia tsy miasa mirenireny sotro zany kanefa koa rehefa miasa mafy sy manezaka be mezaka be amin'ny fiainana dia mila mitanana fa hipetraka any koa fonao zao any miasa tsy miasa zany fa mila tandremana foana maka izay équilibre asika tandremana ny vola tandremana ny vola sa ho lasa sampy fa antsoina andajanaja ny kristiana azo atao voky be loatra Andriamanitra so manadinonao azo atao mahantra be any so anamavanao problème zany dia tsaronao ve tompo isanandro
ao anatao fonao ina ny zava-dehibe ao raha very ve ny asanao androany sanatry nao amin'ny tena dia mbola toky an'andriamanitra venao mbola tia an'andriamanitra venao raha very ny volanao any amin'ny banky io any problema zany tsy le vola tsy le asa fa ny fonao zay ny tandremo